Ah, yeah. Tingnan na. Shoot it. A shellfish. Shellfish. Kaiza daholo manjaka ny anarako tia le tutorial na set flip nagnatanareo tao anatin'ny Facebook. So I'm on this part Pakumada, be careful word and talking about this tutorial set flip for engineer. It's very also this very important for running because I live about there you can get new tricks, new experiences about this. I have many experiences about this set flip because this is my favorite tricks. So don't worry, don't zay. Sady amin'ny teny anglais teny malagasy fa tsy teny français za tsy mahay teny français. On s'en fout. I don't care. Let's get with this. Let's go. So to do set flip, the problem. No, it's not a problem. So, to do set flip, I have four things to do, four steps on the first step. Yeah, the first step, this is very easy, just I don't know, so I can speak Malagasy. Amin'ny step voalohany zany just afotsinao tsy manao inona fa mieritreritra. Iny zany atao hoe mieritreritra ianao afaka manao inona zany ianao fa zao mijery ny pédapelle anao ianao. Rehefa mijery ny pédapelle anao ianao attention, I said for beginner this tutorial I don't care how many novelties. Mijery ny pédapelle anao ianao de ny pédapelle anao ina raha ohatra hoe droite na gauche, ohatra hoe droite ny pédapelle anao de mila droite kosa ny pédapelle anao. Fa sarotrarotra be raha hoe droite ny pédapelle anao de gauche ny pédapelle. But why? Because efa manao set flip ianao sorry, and I'm step 4 and the last step I said had problem about this. Say step 1 Jerry pédapelle. But so the name Jerry pédapelle zany. Like this. Looking for Colin. Ambola zany. Bon zany hala tsika zany atao mijery pédapelle. Oh, Mijery pédapelle. efa mandevy. Efa azy na le. Propose alla. Not this but like this. Yes. Ataoko sempre anga. Go. Now bref zany natao hoe pédapelle. Don't move. Whoa. Natao hoe pédapelle zany de le zavatra isautena tsy le zavatra isautena fa le tongonao le mampisaoty anao iny ohatra hoe droite na pédapelle de droite zany na mahatonga mampisaoty ataovy kely aty antoky ohatra ty zany pédapelle de ty le mampisaoty zany 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 de ny tanana zay anao tsy hay pédapelle tsy maintsy mifanitsa tsy maintsy mifanitsa le izy raha ohatra hoe droite ny pédapelle de droite koa pédapelle satria ilaina le ohatra zao yes zay ohatra sasa betsaka bye bye amin'ny heritana indray areo bioka. De miazany ahoana le Ny latsara raika base io. Say. If you finish the step 1,
just pass from step 2, normal step. So on the step 2, this is moment that you practice the first movement about this set flip. So it's very easy. Don't worry about this. Set flip is not hard, it's very really easy. So on the step 2, I have a free thing to do, free movement. It is very good to practice. So number 1 on the free movement, you jump, saute fotsiny, just misaoty fotsiny. Saute e, ie tsy misaoty mandroso fa misaoty eo amtenany eo. Yeah, ohatr'izao. De vita zay. Number 2, you roll. Manao roll ianao fa. Attention, fa. Amin'ny roll tsy roladina le fanaovana le parcours le misaoty reny na le inona moa izy ty reny, fa ohatr'izao fanaovana le roll. Roll ianarana set flip ty fa tsy roll anaovana itotoana laingina amin'ny zavatra ambonimbony amin'ny hauteur ka mitohy miaraka amin'ny roll, tsy izay fa roll ianarana set flip. Raha ohatra ianao ka tsy mbola mahay set flip mihitsy. Fa teo la misaoty indray ianao laingy. Zay. On the last movement, you line. So jump, roll, line. Free thing to do. Don't forget to do many times because there is the pass of step 3. Yeah, don't forget to do. To try again. So if you finish step 2, sorry, then miagaza anamni step 3. This is the amazing step. It is not hard, it's normal, I guess. Yeah, maybe. So, on the step 3, you make someone, you make yourself, you make anything, you press on this position, and comprise the step 1 for free to do, free movement. And to practice above this, so you jump, you roll, you land like this. Watch this. Jump, roll, land. Very good. If I'm on you step 3 zany, dia mila volana tsara le step 2. Efa voajery koa nefa le be tapela, sy le may tapela. Zay fotsiny mora kely. Tsy manao na manao an'igny ara mora kely fa za mety tsy mahay izy satria efa nahisainy za dia somary tsy haiko le izy. Fa misy namako mahay izy dia namako mampanao akanjo fa tena je suis désolé fa tena sura fa hainareo iny. Fa za fotsiny tsy afaka aminao le satria efa haiko le saity dia lasa sarotra amintramiko amin'izay manao an'izy no. Yeah. So if you finish the step 3, don't forget to try again. Do again to many times. Ataovy betsabetsaka eo amin'ny 5 fois eo na 4 fois na 10 fois. 10 fois atao e, 10 fois e. Na efa vitanao 10 fois eo. Mora kely aminao ny step 4, the last step. This is very good step. So if you finish on good movement, good landing, good rotation, you pass on the last step, on the good over horizontal step. Because there is a moment that you do your set flip without pressure anywhere, without anything. So in air, in a rift. Bon zany pratique an'io tsy maintsy manaraka an'ity zavatra teneniko ty raha ohatra ianao ka mbola tsy nanao set flip mihitsy ajerenao fa le risque première fois satria this is tutorial for beginner. Fomba fanaovana azy ary ohatr'izao. Forcenao fotsiny maka inspiraka tsara, raha tsy aka inspiraka tsara mangalahira azy tianao indrindra dia makasary an-tsaina ny zavatra ataonao dia mahazo inspiraka ambony be ilay normal be zany e. Maka inspiraka minuira aloha atao voalohany amin'ity step 3 ty. For the last step, sorry. Minuira amin'ny écouteur na am'le le matos ngeza be le boss JBL, JBL, reny e manao aregny fotsiny.
Mihira farak'izay tianao ianao inzay tsy safidiny hoe rap na dubstep na trap na fa zay tianao ohatra zay tianao de rehefa vita zay de zao miverina any amin'ny step 3 ianao fa tsy makany amin'ny step 4 pourquoi parce que zao ny zavatra dinika izy ny tena marina amin'ny step 4 bref kely ianao makary amin'ny step 3 satria le sport zany tsy mety raha vao iny tianarana ty tsy mety raha vao tsy olona lesy fa tsy maintsy olona nanaovana lesy parce que l'union fait la force tena azafady re olona fa tena tiako kely nanaovana anazy a de zao aminao le matambatra le free fin totoa free movement totoa de practice about this about yourself de ohatr'izao misaoty a mihodina de le bandy le atao sport io manipy kely anazy mba hampety tsara azy zay efa mety zay de atao mibetsabetsaka mandrapa tsy de mikasikasika eo am'le lamosiny le nga io intsony ny ino ty izy ny free fin totoanao free movement to practice about this de efa vita io a zay na vao miakatra any amin'ny step 4 the last step is the most step of my tutorial. It is very hard. No, it's not hard. It is very so awesome. It is not easy. It is not hard. It is probably so about this. So let's get. Say no, miakatra ao amin'ny step 4 the last step. Satria nahoana satria rehefa vitanao tsara amin'izay ny ino ty izy ny step 3 iny a efa hainao tsara mampisaoty asaoty le namanao kely anao amin'iny de sura fa hiety amin'izay zavatra ataonao amin'ny last step. Zay le ny teneniko teto izy moment the most moment the road to your beautiful set flip, good aesthetic, good rotation. So nataonao voaloha menira efa teneniko teo a de forcé fotsiny any fa vitanao io efa nahazo base-na step anankitelo ianao a roa zany satria le mijery ana tsy manino matokisana fa mety io efa nahazo base ianao efa nahazo base anankiroa efa nahazo base efa nahazo tamin'ny step 2 iny ianao step 3 step 2 iny ianao fa mitenanao fa mety io don't panique. Forcé fotsiny any ohatr'izao mamorsy anazy zao atao aloha ny voaloha zao de atao ndray faharoa zao manomboka efa mety izy atao ny fahatelo faefatra de rehefa vitanao zay a de zao misy gadohany kely le step 5 sporting no tsy sporting maka atsarany amin'izay ianao the last step no kadohana step tsy haiko miara zany tena anglais fa kadohana step fotsiny zany a efa vitanao zany step 4 de miakatra amin'ity gadohany ty anao io gadohany io a de tsy maintsy atao koa io fa tsy hoe facultative io satria nahoana mba asina atsarana azy zany le set flip fa tsy hoe set hoe mahay set flip aza lava teny alisana de mezan'olona fa ohatrany 3 pile le izy comprendez. Zay le izy zay fanaovana le izy zany le sed vitanao le step 3 io a vitanao efa vita le step 4 mazy de zao push your hands fast and tramp up. Don't forget to tramp up and group your leg and make a good landing after this, after your rotation. Donc pusinao ohatr'izao a de mihodina to make a good landing. Group your legs. Very easy. If I fit the step 4. Izany hoe mila misaoty mafy ianao a de atsiponao tananao roa kibotsiny tananao roa na zao setiko aty amin'ny droite iny afaka atao tsy mahay bosa tsy mety amiko le bosa setiko aty amin'ny droite de ty manipy fa tsy hojanty ny zany fa ohatr'izao asiako video eo risy fio atalohany fa atodrika anao zao atsipy ohatr'izao de ty tanana ty ohatr'izao tsy ohatr'izao fa ohatr'izao fa ohatr'izao
like this with this and zay. Rehefa vitanao zay dia azadino misaoty ambony tsara dia groupe eo tandreny kosa dia varina amin'ny groupe la be amin'ny fotsiny dia lasa mihitsy le rotation ohatsy tsy mbola manapaka rotation fa saoty dia atsipy tsara ny tanana dia stomma ray zany tanana droite zany ny nareo gauche zany ohatsy dia ny pedapelle-nareo gauche na droite dia tanana droite manify dia ny tanana gauche misotona comprehend this is very easy like this yeah dia groupena dia vita le vidéo jereo ohatr'izao fanao izy zao fa amin'ny tutoriel manaraka anao performance kelina set flip anatao satria io zany zavatra tena haiko dia mana expérience be dia be amin'io sur set flip anankiray fotsiny fanaovana set flip précision fa zao ohatr'izay fanaovana izy dia efa vitanao tsara dia matetika anao efa manao an'io dia somary adinodinona kely manao an'le tanana aty fa aza adino fa force eo atao foana tadiodio foana io tadiodio izay teneniko zay dia rehefa vitanao zay dia avereny foana mba tsy ho adino le izy fa aza atao voronazy nadala zay aza atao voronazy nadala hoe dikan'izany hoe vitanao le izy dia manao zay dia vita le izy dia manao zay dia vita tsy mety fa miratso ho azy io satria ny anao tsy mahatsara an'izany na mixxl dynamique inona rehetrarehetra anao tsy vitanao e miratso ho azy le izy raha vovononazy nadala zany dia nizay lasa le izy dia tsy vita tany fa nzay le set le dia miverina step one mijery pedapelle amizay na dia miverina reraka eo anao farany fa zao arao fotsiny zay teny zay garantiranao fa 6 heures fotsiny anaovana set flip io dia vitanao io dia nirapitsiny 6 heures iny ohatsy weekend le izy ohatsy sabotsy dia lady hariva na lady maraina ary ohatsy tsy mivavaka ianao fa tsy maintsy mivavaka e aza mivavaka ahoana koa fa mivavava inona ary ty dia rapitsy dia efa vitanao tsaratsara le izy dia metsara fe tsy isan'izany hoe androany dia tonga tsara be zany miracle zany raha hoe talentanao mihitsy le izy fa io metsara foana raha ohatsy tsy mbola vitanao tsara izy androany aza matahotra fa metsara foana igny don't panique about this satria set flip teneniko aminao fa mora mianatra azy fa sarotra dia sarotra manatsara azy tsy ohatrany front flip back flip sarotra ny mirisika azy back flip sarotra ny mirisika azy fa mora kokoa nefa ny manatsara azy sy ny improver izy fa le set flip tia tena mora nefa mirisika azy fa sarotra be ny manatsara le izy zany satria ndrainao ohatra mivoale be zany ena fa nidinana iny ohatrany tsy mahazo ena fa zao rehefa vitanao zay dia sura fa mety. So thanks for watching this my tutorial guys. Don't forget to subscribe, to like, to share this video of the world at the sky if you did. Comment if you have any question about it, about this tutorial. I answer you always because this is my job. After it will be my job. And keep subscribing. Anao tutorial na set flip précision zay za awarina kely ao de soza betsaka anareo arao foana ny page manjaka hasina hira parcours koa arao de mba cliquer zay ma de tsy nametsaka zay matany ty video ty sy tamin'ny page na hira parcours manjaka hasina pasoko zany de mba soza betsaka nanaraka sy raha tena hainareo set flip io tamin'iny atao kely fa zao fotsiny remark warning tandreny fotsiny amin'ny step 3 matahotra vao matahotra nareo amin'ny step 3 de sarotra be manao amin'ny step 4 fa force fotsiny amin'ny step 3 force vitanao fotsiny ndraindray le step 3 tsy hainao tsara manao azy fa inaro tsara fotsiny mba apety anazy amin'ny step 3 if zay tenenke ataovy tsara le step 1 step 2 amin'le fanaovana roll iny fe mibaziny eo ambony eo amin'le ambony scope eo ambony spot iny fa raha sarosarotra anao makalizy de zay
le tutorial zay. Zay de vita, ray masoary kely ne. Fa tsy hainanga tsy mahita tenenina tsonay. Koa maveriko fotsiny. Thanks for watching. Don't forget to like, to subscribe, to share, to follow me on Facebook. I don't have a chaîne YouTube. Checking out that in English. I don't care about this, but comment if you have any questions about this tutorial for set flip for painter. If I only set flip, the mangala experience about this. Make many experience about this because this set flip is very easy to practice. It is so easy to practice about this. Thanks for watching, guys. See you later.